degré 4 no maripana sy ny toetrandro. Miaraba tompoko ary tonga soa tanatin'ny degré 4. Toy izao ary mety toetry ny androsika ho an'ny alakamisy fa 8 ny volana Jolay 2024. Raha ho an'Antananarivo aloha dia sava vao maraina ny andro ary isy masoandro mandritra ny tontolo andro andidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana. Torak'izay ihany ho an'ny faritra Anosibe 3 maripana ambany indrindra 20 degré kosa ny ambony indrindra. Ho an'ny faritany ny Fianarantsoa kosa dia efa 5 rahona sy masoandro ny maraina ny tolakandro mety hisy orana manify anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana. Ho an'ny faritany ny Tomasina kosa indray dia hisy masoandro maraina mandrapariva ny andro. Ny maripana voavinavina dia anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 17 degré. Torak'izay ihany any Sainte Marie izany hoe tsara ny andro amin'ny ankapobeny 9 ka hatramin'ny 15 degré ny maripana. Raha tsy raha nanandraina sy isika teny dia fifandimbiasan-drahona sy masoandro mitoetra mandritra ny tontolo andro ary andidina ny 9 ka hatramin'ny 3 degré ny maripana. Any Anosibe dia hibalika ihany koa ny masoandro 20 ka hatramin'ny 17 degré. Ho an'ny Mahajanga kosa indray dia ho tsara ny andro aloha ary amin'ny anton'ny ihany ny hafanana 18 ka hatramin'ny 30 degré. Any Toliara hisy orana tandrifondrahona ny maraina fa ifandimbian-drahona sy masoandro avy eo ary andidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana. Sabakan'izay koa ny Morondava fa ho tsara ihany ny andro hibalika foana ngamba masoandro mandritra ny tontolo andro ary andidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana voavinavina. Ary farandray eto Madagasikara Antaolaniaro dia manga lanitra amin'ny ankapobeny 17 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana. Ho an'ireo nosy rahavavy kosa indray ary dia fantaro fa ho malaka ny andro amin'ny ankapobeny maraina any La Réunion ary hisy orana tandrifondrahona ny tolakandro. Any Maurice kosa dia ho maina tanteraka ny andro. Manarak'izay any Comore dia fifandimbiasan-drahona sy masoandro mitoetra ary farany any Seychelles dia hibalika ngamba masoandro mandritra ny tontolo andro ny alakamisy. Ny fiposaha masoandro dia amin'ny 9 ora mahery 20 minitra ary amin'ny 10 ora hariva mahery 17 minitra kosa ny filetehany. Akasitrahako indray ianao nanaraka ny degré 4 hatramin'ny farany, manome fotoananao ho manaraka indray. Degré 4 no maripana sy ny toetrandro.